Miarabantsika rehetra dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny anapaka any am-pontsika tsiraray rehetra any. Be da be ny olona no misaina sy mieritreritra fa ny fivavahana no tena fosotra mampahantra sy tsy mampandroso izao firenena malagasy izao, mahatonga ny toe-tsain'ny olona hibolila, mahatonga izao taranaka izao ho tafalatsaka tanteraka ao anatin'ny fitiavam-bola, ny fitiavan-tena, ny rehaka, ny abomination isan-karazany, ny karazam-pahavetavetana. Fa anio isika dia ilaza aneo hevitra, hilaza torolalana fa diso tanteraka izay fisainana sy fieritreretana izay, ary tena tokony hiverina hitodika sy hibebaka ary hifona isika araky ny sorodalan'ny herin'ny filazantsara ary hiaiky ny fahotantsika hitodika marina indray amin'i Jesosy Kristy. Za zany dia mahita zavatra ohatran'izao hoe tsy fivavahana mihitsy no nampahantra an'ity firenena malagasy ity. Raha maka ohatra anankiray fotsiny ngezabe isika, ny arantsika nahita zao fa tamin'ny 31 décembre teo, ny 25 décembre, ary mbola mitohy possible amin'ity semaine ity, dia mbola manjelanjelatra izao tontolo izao ny guirlande, ny sapin de Noël sy ny sisa rehetra. Tamin'ny farany taona teo ny repas de communion samy namonon-kana izay nanana moyen, ny sakafo, sahaza sy ny zavatra ohatran'izany be da be. Fa rehefa tapitra iny 31 décembre iny, niditra ny 1er janvier, dia tapitra teo ihany koa ny resaka hoe firarian-tsoa, ny resaka hoe tous mes vœux, samy salama, zay ny zava-dehibe amin'ity taona 2023 ity, samy mahomby, mirary soa antsika rehetra ny amin'ny programme asa sy ny ohatran'izany rehetrarehetra, izay mijanona fotsiny ho fihetsepo sy vina kinasa any anatin'ny sainany amin'ny maha olombelona de nature humaine. Ary izay zavatra izay nefa tsy ahova fa hantrana, tsy ahova ny tsy fisina, tsy ahova ny toe-tsaina sy ny toe-po, fa izay zavatra izay dia effet cause n'ilay mamirapiratra izao tontolo izao izay niserana 25 décembre, 31 décembre, araky ny lazaiko teo hoe possible ity semaine fotsiny ity ihany, dia rehefa tapitra ny vanim-potoana fa mirapiratana dia mazava ho azy fa hiverina ao anatin'ny obscurité, fa hantrana, hiverina ao anatin'ny délestage, hiverina ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana, ny halatra voamaso, ny fanolanana sy ny zavatra be da be ohatran'izany indray ny firenena malagasy, izany hoe miverina ao anatin'ny fahantrana. Ary eto indrindra no ampitakoafatra amintsika par rapport amin'izay fahantrana izay, izany hoe mitsidika izao ny 2023 ary hiserana sy hamakivaky ny année 2023 isika, izany hoe azadino fa hisy fifidianana ho filoham-pirenena, élection présidentielle amin'ity année 2023 ity. Dia isika moa miara-mahita fa rehefa misy ny élection présidentielle ary efa nisy fa nesesy teto amin'ny firenena izany, dia mirotsaka daholy karazana candidat izay manana moyenne amin'izany. Efapolo mahery, dimapolo hatramin'ny pasteur, tsy pasteur, ny mpaminany, ny tsy mpaminany, ny mpanao politika, ny olon-tsotra sy ny sisa rehetra izay manana moyen hiditra ao anatin'izay, kanefa ireny firotsahana sy fandraisana anjara amin'izay hoe ho participant, ho mpifaninana ao anatin'izay sehatry ny élection présidentielle izay, tsy mitondra vokatra, tsy mitondra vokatra, ary etreto dia fahantrana foana no ny ainan'ny vahoaka malagasy. Ary miverina amin'ny sujet indray isika hoe inona marina no tena nampahantra an'ity firenena malagasy ity. Par rapport amin'izay resaka élection présidentielle izay, izay élément anankiray izay fotsiny no hitondrantsika indice hoe inona marina moa no tena nampahantra an'ity firenena malagasy ity. 2023 élection présidentielle, dia rehefa élection présidentielle dia inona ny zavatra misy? Mandeha ny propagande, fampelezan-kevitra
fampelezan-kevitra fa tsy fitoriana ny filazon-tsara, fampelezan-kevitra tsy ndreko tsara, propagande présidentielle. Ny hevitry ny teny hoe fampelezan-kevitra étymologiquement dia tsy inona akory fa endoctrinement, afaka consultenao zay. Endoctrinement izany hoe fandeme-tsaina. Zay hoe fandeme-tsaina izay fotsiny dia efa élément afaka isain-tsainantsika fa hoe maninona moa ny saiko sy ny sainao no lemena. Zay lay politika izay. Izay lay sujet antsika hoe fampahantrana, ampahantraina isika, endoctrinena. Attention vice versa izay na côté filazon-tsara ihany koa rehefa tsy Jesosy ny toriana rehefa tsy fiainana mandrakizay no ambara ampitaina amin'ny mpino anankiray dia endoctrinement fandeme-tsaina. Zany rehetrarehetra zany mampahantra, mahatonga an'izao firenena izao ho amin'izao toerana izao. Dia rehefa mandeha ny ity resaka hoe endoctrinement propagande présidentielle ity de ampisitrahany ianao spectacle mampandeha fitombenana, ampisitrahany ianao varitsinjo, ampisitrahany ianao tosika fameno, ampisitrahana ianao inona koa t-shirt, ampisitrahana ianao zarazaraina vola, ampisitrahana zavatra mamirapiratra lay 25 décembre sy 31 décembre nolazaintsika teo 1er janvier ny semaine ny première semaine ny mois de janvier. Mamirapiratra fa rehefa lasa ny mamirapiratra iny de miverina amin'ny obscurité indray isika. Fa ny tena base nyty resaka hoe propagande, ny tena base nyty hoe endoctrinement ity lainga marivo tototra ity, satria lainga le izy, satria mahatonga anahy an'indro hoe lainga le izy dia tsy filazon-tsara, tsy herin'ny filazon-tsara, tsy fiainana mandrakizay, tsy Jesosy Kristy no toriana sy atao fampelezan-kevitra. Important be zay zavatra izay ka afaka miteny tsara tsika sy manao conclusion fa izany zavatra rehetrarehetra izany dia fampahantrana, ampahantraina isika satria tsy fiainana mandrakizay no zaraina amintsika fa fitaka sy tosika fameno. Fitaka. Ary zay ho any définition an'ilay hoe endoctrinement, zay ny définition an'ilay hoe propagande. De raha maka synonyme namoa be da be isika amin'izay hoe fampahantrana izay, miainga amin'ilay resakitsika teo hoe propagande endoctrinement de resaka séduction, que du pipeau, mialatsiny amin'izay fitenenana zay, olona mitomane, resaka baratin, resaka culte des personnalités, mpandainga ranilainga, menteur. Fa tsy misy mihitsy ao hoe vokatry ny fanahy. Galatiana 5:22 andiny 7 fanomezam-pahasoavana 1 Corinthiens 12 tsy misy resaka ao. Ministère anankidimy Efesiana 4:12 fa resaka ministère rano sy ny ala, ministère ny serasera sy kolotsaina, ministère ny armée, force des armées, ministère ohatran'izany fanabeazana. Fa ireo ministère ireo dia olona ho corrompu, hiara-iasa amin'izay hitondra eo selon an'ilay propagande nyresantsika teo hoe fitaka sy lainga, resaka baratin. De rehefa mahazo fitondrana zareo dia miasa ho amin'ny fampahantrana selon an'ilay dogme hoe endoctrinement. Zany zavatra zarentsika sy resantsika izany izany no tena mampahantra ny firenena malagasy. Ary raha pitsitsika kely lay resaka endoctrinement propagande de ohatra hoe flyover Anosisato, anangana orinasa gasikara isika, ho asitsika code barre ny karne apokotany, za zany manao propagande téléphérique, hovolentsika téléphérique ny centre-ville Antananarivo, propagande za zany manao endoctrinement, za zany no milaza zavatra hampahantraiko ianareo malagasy. Tamatavy de ataotsika ohatran'ny Miami, foanatsika ny Sénat 400 000 watts toliara, ataotsika 21 aorinatsika i Komoro,
fampahantrana miresaka fampahantrana eto zany sy ny sisa be da be tana masoandro za moa tsy de mahay propagande fa miezaka zany a milaza zavatra fampahantrana amitsika tena mampalahelo ka ny amaranantsika azy de hoe tsy fivavahana tompoko no mampahantra ny firenena malagasy toy izao ny fivavahana dia mitaiza asoanao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny fanahinao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny herinao rehetra fitiavana tiavany namanao tahaka ny tenanao tsy misy resaka alatra voamaso ao anatin'ny tontolon'ny fivavahana tsy misy délestage ao amin'ny tontolon'ny fivavahana azavana ary eny bokin'ny apokalipsy toko faraky amby roapolo izy dia ny voninahitr'Andriamanitra no manazava andro sy alina tsy misy masoandro tsy misy volana tsy misy éclairage public tsy misy 400 000 watts toliara tsy misy panneau solaire tsy mila éthanol tsy mila propagande tsy mila olona mythomane tsy mila resaka baratin tsy mila zavatra ohatran'izany fa ny voninahitr'Andriamanitra ary io voninahitr'Andriamanitra io raha manolo tena an Jesosy Kristy zao taranaka izao ny firenena malagasy miaiky ny fahotantsika isika ary mibebaka marina miaina ny filazaontsara raha tena miaiky isika mifampiaika ny mpitondra eto amin'ny firenena hoe ireo nanongana miaiky ny fahotana izy fa tena nanongana marina na mpiasa hery niditra tao anatin'ny tontolon'ny corruption ireo candidat mythomane izay nanao endoctrinement propagande présidentielle namina ny lainga sady mitatana fiangonana mampiasa saron-doha sy ny karazana endoctrinement baiboly araky ny fisainany sy ny fieritreretany ahafahany micible intérêt mikendry ny tombontsoany manokana fa tsy ilay filazantsara bonne nouvelle milaza ny tsara milaza ny Jesosy Kristy zavatra ohatran'izany dia mibebaka daholo sika mifamela dia miverina amin'ny Jesosy Kristy vonina amin'izany ve isika vonina ve isika fa za de miteny amintsika fa raha tsy manana toe-po sy toe-panahy toe-tsaina vonina ho firosoana amin'izany isika initiative dia dikan'izay dia mitambesatra hatrany ny ozina eto amin'ny firenena malagasy hitambesatra ho mafimafy hatrany ary ity année 2023 ity ninina karazana firarintso natao tamin'iny 2020 iny ninina fanapihana jiro hoe ny maizina 43210 teo Ambotsoroatra de pic pihana jiro de mirehatra de mazava hoe mamirapiratra ny renivohitra mamirapiratra i Madagasikara ninina sio sy hetsika izany karazana culte de personnalité sy endoctrinement fihetsiketsehana sy fanambarana amin'ny alalan'ny baratin amin'ny alalan'ny lela bokon'ny Jakoba fitaka mahery vaika dia tsy ahova ninina mihitsy izany ninina firarontso nambarantsika tsiraray avy hoe tous mes vœux sy ny ohatran'izany tsy afaka anova izao fahantrana izao izany fa vao maika ity firenena ity de ilentika hatrany ho any amin'ny obscurité ary ny 2023 dia ho mafimafy kokoa noho ny teo aloha tsy faminaniny zany za tsy mpaminany fa selon any analyzetsika tsotsotra sy ny fahendrena baiboly no izarantsika an'izany ka vonina ve isika iverina sy todika am Jesosy Kristy vonina ve isika ny amin'ny fibebahana vonina ve isika ny hanamboatra ny tenatsika ho afahan'Andriamanitra hoe terrain handray ny fanomezam-pahasoavana handray hiasa ho an Jesosy Kristy ministère anankidimy miaraka ny nambarantsika teo Efesiana 4:12 vonina ve ny vatatsika handray karazana talenta sa mbola isitraka talenta ny devoly mampandihy fitombenana sy ny blague salea sy ny abomination izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra manohatra ny vokatra ny fanahy Galatiana 5:2 vonina ve ny pastora
sy ny karazana mpaminany isan-karazany tsy ampifangaro fivavahana sy politika. Vonina ve ireo faux prophète be da be eto Madagasikara ireo a, vonina ve izy ireo hiverina sy hitodika marina am' Jesosy Kristy indray ary hifona amin'ny am'izay fisaina ny sy fieritreretany sy ny fironany ny am'izay toetra efa mamoehatra ny voleny teto am'ty firenena ity zay mampahantra ny vahoaka malagasy selon ny politika ao anatin'ny sain'izy ireo sy ny fon'izy ireo politika daholo reny a. Za de miteny aho fa efa fiaraha-miasa ny azy ireo ao anatin'ny fahaizan'ny satana mampivondrona sy manaparitaka ihany koa mametraka ny laminy a fa tsy misy afa-tsy ny fiverenana marina am' Jesosy Kristy indray a no vahaolana ny am'izay. Fehiny de hoe tsy fivavahana tompoko a no mampahantra ny firenena malagasy toy izao a fa ny politika sy ny ataotsika ihany a, ny finiavatsika tsy fiombonatsika amin'Andriamanitra ary ny finiavatsika ny amin'ny fanaovantsika ny ratsy hatrany. Mafia an'izay rehetrarehetra izay a de hoe Madagasikara hoy isika firenena mivavaka, Madagasikara hoy isika kristianina, Madagasikara hoy isika dia any Kristy. Ny fehin'izany rehetrarehetra izany de hoe ity firenena ity a manaja ahy amin'ny molony a fa ny fony kosa lavitra. Mirary soa antsika rehetra tianao Jesosy Kristy. Veloma tompoko.